ampitiavana ndray tompoko lasy tompoko avy ny hitsidiana ny tokantranonao amity ariva ity ary koa ho an'olorana ny arahaba manasanao ary anaraka ny vaovaontsika hatramin'ny farany tontolo ny délestage izay mbola tsy ahitam-baolana sy mampikaikaky am-pona no ndeha anomboantsika ny fampalalam-baovao mba hitadiavana vaolana aingana mikasika ny resaka délestage dia nisy ny fivoriana miendrika latabatra boribory izay notanterahina teny Ampandrinomby androany no entin'ireo mpiantsehatra isan-tsokajiny anio ny heviny sy ifampidinika. Ny vahaolana maika no nokatsahana nandritra ny fivoriana no tanterahana androany teny Ampandrinomby. Nanatrika izany fivoriana izany ny avy eo amin'ny ministeran'ny arena stratégique, ny ministeran'ny vola sy ny fitantanam-bola amin'ny alalan'ny terim-bola-panjakana, ny ministeran'ny angovo, ny filakevim-pitantanan'ny jirama sy ny fitantanana fobe, ireo mpamokatra herinaratra, ireo mpanofa groupe ary ihany koa ireo kompania atsolika. Solopeto aloha fa ny ataontsika androany aloha tady vahaolana maika fa ny vahaolana maharitra ohatra ny fanovana ny famokarana géothermique anao hydraulique ny fomba fitantanana mahomby sy ny sisa iny zany ekemo fa tsy maintsy iroso amin'izany ihany atsika fa araka ny teniko tamin'olona teo isika tsy afaka hiandry an'izany aloha fa ny mamaika ny olona inona ny zavatra azo atao androany dia nantsoina ireo tokona ndraikidraikitra reo nantsoina ohatra ny compagnie pétrolière satria mety iseho ny olana hoe misy délestage économique tsy ampy ny famatsiana solika amin'ny tahanary ohatra nary inona no azo atao amin'izay nantsoina eo koa ny fournisseur zany hoe ireo prestataire atsika reo satria ny antony tsy ny jirama ihany mamokatra maratra fa izy ireo ihany koa mamokatra raha misy olana avy amin'izy ireo inona ny vahaolana tsy maintsy atrena nantsointsika teo ihany koa ny ao amin'ny finance satria araka ny antsika matetika maro ny atao hoe fanakanana ny meny tompona ndraikitra ny fitatana ny trésor public fa be dia be ny famatsiana vola nefa tsy araka ny tokony izy fampiasana azy dia tsara ny izy mba eo mba afaka mitondra ny heviny satria fantatsika fa ny fampiasana volam-panjakana dia tsy maintsy misy redevabilité ihany mazava loatra fa nantsoina ihany koa amin'ny présidence ny primature raha mpanjakana tantana azy anjaran'izy io koa manome toromarika atao ny vahaolana maika indrindra azo heverina ohatra ny fanamboarana ny milina zay ampanina ohatra ny manseza zao ny fahavitan'ny milina manseza le machine anakefatra niverina amin'laony efa ampy ho vahaolana amin'ny fampandehanana amin'ny tanana ny fanontaniana mipetraka amin'izao fotoana zao hoe raha namboatra milina tsika inona ny pitsopetsony tsy maintsy atongavana ary inona ny fomba aingana indrindra atongavana amin'izany dia tsara ihany tonga dia miatrika an'izany mba tsy niresaka procédure indray no mahataraiky atsika fa tsy ny Tananarivo ihany no misy vahaolana fa voalaza teo ohatra any Sakara voalaza teo any Tamatave voalaza teo sy ny sisa dia tsy maintsy jerena miaraka reny fomba reny zay indrindra mahatonga izy ireo ny zavatra mety eto Tananarivo solution mety eto Tananarivo tsy voatery solution mety manerina nosy fa à chaque cas son salut. Ireo mpandray anjara dia samy nilaza ny olana sedrainy sy ny vahaolana arosony avy mba hialana amin'ny resaka délestage. Raha tsy laza afa-tsy ireo mpamokatra herinaratra toy ny Enelec izay ny haiko fa tsy tomombana araka ny tokony ho izy ny famokarana noho ny olana ara-teknika sy tsy fampin'ny fikojakojana ny fitaovana vokatry ny tsy fanefan'ny etsy andaniny ny vola ara-potoana. Ny ministry ny angovo dia nanamafy fa mbola tsy afaka manome ny teti-bola ilainy mba hanafoanana tanteraka ny resaka délestage.